Faly indray a ny tenanay a faly mamangy anareo a amin'ny alalan'izao a sary sy feo izao izay iraisantsika saina sy ifanohanantsika indray a ao anatin'ny vanim-potoana izay mifampitohy amin'ny antom-panompoantsika ity amin'ity zao tontolo zao ity amin'ny maha pirahalahy sy mpianadahantsika ao amin'ny tompo a dia isaorantsika bedabian'Andriamanitra ity fotoana ity a mbola ahafahantsika indray a mifanohana sy miombopo saina mampanahy ivavaka eto amin'ity andro anio ity. Petrakitsika eo amin'Andriamanitra ny fotoana rehetra ary anetanako anao ihany koa hoe ianao ihany koa dia tena hoe etaniko mihitsy any amin'ny toerana misy anao any a tena hoe mitady an'izay fifandraisana izay amin'Andriamanitra ihany koa ary tena hoe ataovy tsapanao mihitsy a hoe manana an'izay fifandraisana izay ianao a manana an'izay tsiro fiombonana amin'ny fanahy masina ao amin'i Jesosy Kristy izay ny ataona eto a dia fitaritana fotsiny ihany fa ianao kosa any misy anao any a dia ataovy maharay zavatra mihitsy ataovy mahare ny fitoerany fiasan'ny fanahy masina any amin'ny antom-pisinao any a sy ny panomponao a izay iraisanao a iraisantsika foa mampanahy eto. Faly de faly indray ny tenanay Jesosy Kristy a tafiditra atao anatin'izao fotoana izao a izay iraisanay fo, iraisanay saina, iraisanay fanahy iombonanay a miaraka aminao a fantatrao tsy misy mihafa aminao ny contexte iainanay ity amin'ity zao tontolo zao ity tompo maro ny anton-javatra maro izay miodidina anay a sy miara-miaina aminay ity amin'ity zao tontolo zao ity fa nio kosa izay Jesosy Kristy a dia nomenao an'izao fotoana izao ary misaotranao indrindra satria izao fotoana nomenao anay izao a mbola iraisanay saina sy iombonanay fo amampanahy anamaranay ny fifaliana atao anatinay a sy iainonay ny feo anao ihany koa ny afatra avy aminao. Apetraka ifenao ampelantananao Jesosy izao fotoana izao a apetraka ifeno eo ambany ny fiarovanao ny fitantananao ny fitarihan'ny fanamasinao a ny fahatsaranao ny autorité anao izany Jesosy Kristy no ambaranay a atao anatin'izao fotoana izao a anapaka amin'ny anton-javatra rehetra aza mafona mahasaraka anay ny anjelinao ne Jesosy Kristy a io didina manodidina anay tsiraray avy a anidiny vavahady rehetra tsy afahan'ny interférence ray masina tsara indrindra mahita irika atao anatin'izao fotoana izao dia ny fanahy masinao feno tompo no avelanay ary indrindra ihany koa angatahanay hitoetra hiaraka aminay a amangy anay tsiraray avy a anyme hery anay tsiraray avy a any am-pony ny tsiraray ihany tompo ahafahan'ny teny ny pololotra sy ny fifaliana anananay fimbonam-po fimbonam-pana saina fisainana sy fieritreretana rehetra ho iray ihany ao aminao Jesosy Kristy a ary indrindrandrindra tompo a ahitanay andraisanay message avy aminao Jesosy Kristy. Alleluia. Misaotra ray masina tsara indrindra. Alleluia. Saint-Esprit t'invitant dans cet endroit, Saint-Esprit nous t'invitant dans cet endroit, oublie où ton Père
Andriamanitra fitiavana ankehitritsika melohany anaovantsika mivavaka fiderana vavaka fisaorana vavaka fonana mba ho sandratsika an'Andriamanitra amin'ity fotoana ity dia ndeha alohantsika maka ny tenin'Andriamanitra hitantsika ny foa mampanahintsika ny amin'izany dia hitantsika izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Salamo toko fa 3:1 ka hatramin'ny 5 dia mivaky toy izao zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha Izy Jesosy mba ho anitra kasitrahanao izao tonkiran'i Davida indraminay atolotra eo anao zao. Nataony Davida misaora an Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an Jehova ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay manarona famindrapo sy fiantrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatandroanao mody indray toy ny any voromahery. Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Amen. Ivavaka sika. Raha Izy Jesosy tompo mba ho anitra kasitrahanao ny vavaka fiderana atolotra eo anao, ny vavaka fisaorana asandratra eo anao, ny vavaka fonana izay feno fibebahana tanteraka ambaranay aminao. Ankehitriny arary Andriamanitra fitiavana dia Andriamanitra lehibe tokoa ianao, mpanjaka ny mpanjaka ianao, ary ianao ny Andriamanitra izy hatrizay Andriamanitra ankehitriny ary ho mandrakizay. Miteranao izay, tena miteranao fo manontolo Andriamanitra fitiavanao, manandratra anao fa avo indrindra ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao ry Tompo Andriamanitra ary manerana ny tany sy ny lanitra ny voninahitra ao. Araka ny tonkiran'i Davida teo dia manantona anao mpanetreteny izay, manolotra fisaorana sy fankasitrahana noho ny amin'izao ora sy fotoana atolotra ianao zao ahafahany manatanteraka vavaka fiderana fiankofana ho anao rery Andriamanitra Jesosy Kristy fanay masina. Teny nefira ihany iankofanay izay ny Andriamanitra ankehitriny izay Andriamanitra fitiavana Jesosy Kristy tompo dia tena manandratra anao, andrian'ny fiadanana ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra tsy toa ianao. Misandrata tompo, misandrata ary mpanjakanay avo indrindra ianao. Halleluja. Ankehitriny dia makasitraka hatrany ihany koa Andriamanitra fitiavana ny amin'ny fahasoavana raisinay avy aminao, ny amin'ny fitahiana raisinay avy aminao, ary vaovao isamaraina ho anay famindraponao. Makasitraka toy ny famitosaka ho an'izay rehetra mino anao, ho an'izay rehetra mankatoa anao, ny fafitiavanao, ny fahasoavanao, ny fitahianao. Makasitraka dia ho anisan'izany izay. Ankehitriny koa nefa Jesosy manoloana izany fitiavana ngezabe iainanay ao aminao izany dia tsy mahatsiaro tsy tanteraka izay. Izay tena manantona anao mpanetretena, ianao mandinika amin'ny vosony fo ary ianao mahafantatra lalina ny ao am-potsomoloka, mahafantatra lalina amin'ny fiainam-panahy tsirairay avy manoloana ny fifandraisana aminao. Ny azonay ambara tompo dia izahay dia matimaty, izay dia mangatsiatsika fifandraisana aminao, izay dia varimbariana amin'ny fiainan'ity tany ity, amin'ny fiainanay andavanandro isanandro mihitsy. Jesosy entinay tao natrehanao ny fahalemenay, entinay tao natrehanao izay mangatsitsika matimaty, mamindrafo aminay. Ny anobanga taminay dia famindrapo-ngezabe avy aminao, fa ny vozakery atolotra ao anay mba hialanay amin'izay fahalemenay izay. Fenoy izay tompo, fenoy ny fanahy masinao, fenoy ny herinao, afana fo ary tsolandritra ty anatinay le etaeta, mitady ianao le etaeta mifandray aminao marina. Misaotra Jesosy fa tena tianay ianao, le raha latsaka teo amin'ny azo fijaliana nge, hanavao indray sy hanasa ny fonay, ny fanahinay, petipetina rehetra, ny any amin'ny toe-tsaina ihany, ny amin'ny fiainam-panahinay. Avao zay Jesosy mamindrafo aminay, tena tianay ianao. Raisy mba ho anitra kasitrahanao Jesosy Kristy izany tombavaka sandratray anao izany. Foy dia foy fa tena vokatry ny fo
ianao mahita ny fosiny sainy lalina tsirairay avy ao anatiny tao anatin'izay vavak'izay. Raiso Jesosy dia raisinay mpitiavana ny famindraponao, ny famelanao ny elokay, ary raisinay mpitiavana ny fahafenoa ny fanahy masinao hanavoatanteraka nay indray. Ho anao rerian'ny voninahitra Jesosy eo, fa tonoho kosa meno ny tsirairay avy ny fihedananao sy ny fahafahana indrindra izay ao aminao. Alleluia. Amen. Sotrany tompontsika ny amin'izay vavaka fiankofana sy fiderana fohy de fohy izay. Mino ihany koa izay fa ianao ihany koa dia tao anatin'izay toe-poa dera miankoka tao anatin'ny vavaka izay manambara fifandraisana, manamboatra n'izay fifandraisana izay ary mitalahony amin'izay fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toy izay tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Sotra n'Andriamanitra ray tsy toyntsika ny amin'ny zavatra rehetra. Mitoy ihany tsika ao anatin'ny fiderana ho voninahitr'Andriamanitra ray tsy toa sy Jesosy Kristy zanany. Alleluia. Fitiavana rano velona loharano lalina miavina ao anatiny ny fiainandanitra. Fitiavana noniraina avy tany Jehovah ombaraisona dia ho fantatra ny fahasambarana. Fitiavana tiditokana ary didy lehibe mitoerana amipiadanambe. Halleluia. Ankehitriny kositsika dia hiditra indray any amin'ny fandraisantsika ilay sakafom-panavy amin'Andriamanitra raitsika izay hoentin'ny mpanompo ny asa raina amintsika. Ankehitriny ary Jesosy Kristy dia mametraka ny fiainam-panahinay ny amin'izay andraisanay an'izay sakafom-panangeza be avy aminao izay. Mampianaranay Jesosy aram-pio izay anaro izay antsiho izay vokizy fedana-po izay vokizy fitiavana avy aminao amin'ny alalan'ny sakafom-panahy izay atolotra ao anay. Mametraka feno ara Jesosy Kristy mpanomponao mba ho fitaovana fotsiny any fa ianao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masinao ho mpisolo vava an'ilay mpanomponao. Ianao tena izara aminay, ianao tena hiteny aminay ary iananay amin'ny finoana lehibe tokoa izany Andriamanitra fitiavanao ilay Jesosy Kristy tomponay. Halleluia. Manatrefeno anay fanay masina ary ampiasaon tanteraka izahay fa mangetahetanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Halleluia. Amen. Dia miaraka maka ny tenin'Andriamanitra isika. Dia ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jona toko 9:20, ny andininy 2:30 sy ny 7:30. Ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika izany dia hitantsika ao amin'ny Jona toko 9:30, andininy 2:30 sy 7:30. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: indro avy ny andro, eny efa tonga, izay ikelezanareo samy hoany amin'izay azy avy ary hilaozanareo hirery aho kanefa tsy hirery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Ato amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Amen.
mbola toizantsika ihany koa toko sy andin'ny faharoa fanampin'izay jaona toko fa enina ambin'ny folo a andin'ny faharoa amin'ny telopolo sy fahatelo amin'ny telopolo zay a de vakitsika vakinao ihany koa hodiniatsika andraisantsika afatra eto a ny romanina toko fahavalo a romanina toko fahavalo a andin'ny fahavalo ambin'ny folo a sy faha sivy ambin'ny folo a vakio a vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny zao a dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika fa izao zavatra ary rehetra izao a dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Ireo toko sy andininy anankiroa ireo a no raisantsika afatra ataon'io a anambaratsika ny sitrapon'Andriamanitra ifananarantsika ifampahirezatsika indray a eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana manana ny fanalahidin'ny fiainatsita alpha sy omega tompony tompo mpanjakany mpanjaka. Amen. Tsika rehetra dia miara-mahita ny zavatra misy any contexte misy a eran'izao tontolo zao a ekeko a fa zavatra efa répétitif ny soratra masina ihany koa dia miteny hoe tsy misy zava-baovao ity ambany masoandro a ny eo ihany no miverina mitondra fananarana ho atsika mitondra fampianarana ho atsika mitondra fampitana afatra ho atsika ary indrindra ho atsika izay pino efa nanolotra ny fiainatsika ho an'Andriamanitra dia référence ho atsika ny zavatra misy rehetra afahantsika mandrefy ny fitoerantsika ny amin'ny antom-pahendrentsika ho anatin'ny fanompotsika amin'ny alalan'ny contexte anton-javatra misy manerana izao tontolo zao. Tsy miafina tsy takona fenina intsony maly a sabata andro fahafito ao anatin'ny volan'ny ramadany ihany koa sika zany hoe fitsarana ho an'ny mpino silamo zany a ary tsy de fantako loatra ny contexte an'izay fa izay fotsiny no saritoko tamintsika hoe manoloana an'izay système religieux izay fitsarana volan'ny ramadany kanefa maninona no mipoka ny ady etsero mipoka ny antom-pahoriana isan-karazany a mifanandrify mianjera eo ambonin'ny zany zavatra rehetrarehetra izany. Eo indrindra no ifoazan'ity soratra masina ity amintsika ary itenena ny afatra jaona toko fa enina amby folo a andininy faha roa amby telopolo sy telo amby telopolo a izay a no vakitsika teo indro avy ny andro eny tonga izay elezanareo samy hoany amin'ny azy avy. Tsika rehetra dia samy miely any amin'ny toerana misy atsika azy avy any a veriko indray isika rehetra dia samy miely any amin'ny toerana misy atsika azy avy any. Izay zao mila ravinahitra ety Europa ny sasany miely eo Madagasikara any amin'ny foko tsiraray avy any any amin'ny faritra tsiraray avy any a misy raha lasa ranabavy a miely any amin'ireny tany miady reny a Koweït, Liban, Émirats, Qatar, Israël, partout dans ce monde entier, any Ukraine tsy fantatro, Europe, partout miaina karaza-pahoriana miaina souffrance miaina pression miaina ady mandre feona bomba mandre tsifisina mandre zavatra misy endrin-javatra maro be da be zay miatake mangeja asa raha tadidinareo a ny afatritsika tamin'ny herinandro dia ny am'le hoe voageja manodidina izay a nefa tsy tery a verihevitra fa tsy mamoy fo de raha mandinika isika dia mitohy foana izay antom-piainana izay mitohy foana izay seho izay eo amin'ny mahapino amin'ny mahampanompo atsika ary androany ny ten'Andriamanitra eto amin'ity jaona toko fa enina amby folo ity ny contexte dia Jesosy Kristy a mampahery ny mpianatra manafatrafatra satria ny toko sy andininy aprean'io jaona toko fa enina amby folo io fa fito amby folo fa valo amby folo a dia ny endrim-pamadihana tamin'ny alalan'ny Jodasy a ny fanenjehana ny kapoka ny tribulation ary Jesosy tena mihitsy niditra tamin'ny grande tribulation nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izay fanekena ny fanekeny tamin'ny raitsoto ho antom-pamonjena fanavotana atsika rehetra.
de izay contexte ny jaona toko fahenina ambe folo jesosy kristy manafatra de mamony tenin'andriamanitra amitsika indray ato am'ty jaona toko fahenina ambe folo a toko faharoa amby telopolo telo amby telopolo ity izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty am'izao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao a efa naresy izao tontolo zao aorinony jaona toko fahenina ambe folo io a dia raha avakitsika meditenao ny ten'andriamanitra de jesosy kristy nandresiny grande tribulation niditra tamin'ny tribulation izy ary nampaheriny mpianatra noentiny zay tribulation zay niditra tamin'ny grande tribulation izy ny fanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana atao anatin'izay grande tribulation zay nietsiketsehana ny herin'ny lanitra nozongozonina ny herin'ny lanitra nitritra ny lamba atao amin'ny tepoly a dia nandresiny fahafatesana jesosy kristy inona moa ny afatra tiany soratra masina ampitaina amitsika eto am'ty jaona toko fahenina ambin'ny folo a sy ny romanina toko fahavalo ity mitohy am'ny zavatra efa nampaherezany soratra masina atsika tamin'ny herinandro de lay hoe ety am'ty zao tontolo zao ity isika mahita fahoriny tsy mahita fotsiny fa miaina misy raha lasy ranabavy kristianina any am'ireny tany miady reny tsy mahita fahorina fotsiny izy fa tena hoe miaina n'lay fahorina mihitsy reny mihitsy ny fianjeran'ny bomba ny herin'ny satana ny herin'ny lanitra ozongozonina reny mihitsy lay tribulation miaina an'izany isika tsiraray avy na ny tenanay ara dia misy anay atya dia miaina fahorina fa déguisé izay isaparitra isa-pirenena isaky ny continente ianao ihany koa any amin'ny toerana misy anao any a dia miaina fahorina ny malagasy eo amin'ny toerana misy azy a dia anjadi-pahorina ny tsifisina ny amin'ny tontolo sosialy ny insécurité ny délestage ny karazany zavatra be da be ny adi-pinoana izay ankolaka aloha atreto ny endri-pahorina be da be raha izany no tanysaina eto de tsy omby ny fotoana fa eto am'ty jaona toko fahenina ambin'ny folo ity mihitsy a andin'ny fahatelo amby telopolo a dia monsieur revele misoratra masina ny tenin'andriamanitra matokia jesosy kristy a efa naresy izao tontolo zao averiko indray matoky jesosy kristy a efa naresy a izao tontolo zao de izay tenin'andriamanitra izay a no tery ato amponay a ato ampontsika ato ampon'ny soratra masina monsieur revele indray a any amin'ny toerana misy anao any ifampaherezantsika ny tavandralamandra ny tatavandravavy a isika tsiraray avy a de miatrika fahorina fotoana izao a mifandrai-satanana miombona amin'ny firaisam-pinoana firaisa-tsaina apakaro ny vavaka fo azo indray ny herin'ny filazantsara ny herin'ny soratra masina jaona toko fahenina ambin'ny fola matoky an'izao filazantsara izao tsika miaina fahorina atsika mahita fahorina fa mpanjino a ny herin'ny soratra masina ny herin'ny fitsanganany maty a teo amin'ny azo fijaliana araka io jaona toko fahenina ambin'ny folo io a jesosy a efa naresy izao tontolo zao izay ihany koa de mamaly an'lay romanina toko fahavalo a andin'ny faha valo ambin'ny folo a sy fahasimy ambin'ny folo zao fahorina iainatsika amin'ny andro ankehitriny zao a dia tsy tokony hoarina amy voninahitra zay ho aseho antsika io voninahitra zay ho aseho antsika io a raha ohatra isika mibanjina ny filazantsara mibanjina n'lay fatokisana jesosy kristy arak'ilay jaona toko fahenina ambe folo mibanjina ny fitsanganany maty jesosy kristy nandresy ny fahafatesana miara mitsangana aminy isika dia za tena masamy teny aminao a ary monsieur témoigné aminao a fa seho amitsika izay voninahitra ny fandresena zay ao anatin'ny teny averiko indray zany hoe tsy mibanjina an'izao fahorina ety am'ty zao tontolo zao hitatsika sy ainatsika izao isika fa kosa izao fahorina izao a iainatsika am'izao andro ankehitriny zao dia tsy tokony hoarina mihitsy amy voninahitra zay ho aseho atsika lay voninahitra zay ho aseho atsika nefa de ao anatin'ny teny ny filazantsara jesosy kristy lay nitsanganany tamin'ny maty aseho atsika ny afahan'izay miseho amitsika dia ny fifatoratsika amin'andriamanitra tsy to ny afahan'izay monsieur revele eo amin'ny fiainatsika ao anatin'lay hoe sika miaina fahorina ary isamboratsika an'lay hoe nefa matoky jesosy kristy efa naresy tontolo zao mba hahafahan'lay voninahitra
miseho amintsika dia ny fifatorantsika amin'Andriamanitra ray totoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Midina ao anatin'ny teny isika, miditra ao anatin'ny teny isika, ary manaiky hiasan'ny teny amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina. Amaranako azy fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Iza moa zanak'Andriamanitra izasy ianao. Ny antony mahatonga ny fihetsehana ety amin'ity zao tontolo zao ity ny fikorontanana, ny antotsipisina, ny antom-pahoriana, ny tribulation ilay nambarantsika teo dia satria izao zavatra rehetra izao dia ao anatin'ny sikla hoe miandry, maniry fatratra, miandry ilay fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Izay no nahatonga n'ilay fihetsehana Jesosy Kristy sy ilay antom-pahoriana teo amin'ny hazo fijaliana, satria ho aseho mihitsy hoe Jesosy Kristy marina dia zanak'Andriamanitra, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny fahoriana. Dia izay ihany koa, izay kisary izay ihany koa no hidina ary ho velona amin'ny mpino izay manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny heriny ity Jaona 4:20 andiny 2 sy 7 hoe matoky Jesosy Kristy efa naresy izao fahoriana izao dia izay fahatokisana izay velona ao anatin'ny tenan'ny mpino izay mino dia tanteraka aminy ny famarinan'ny soratra masina mifampitohy amin'ity Romanina 12 ity hoe ny fahoriana iainantsika ankehitriny dia tsy azo oharina mihitsy amin'ilay voninahitra izay aseho amintsika miseho sahady amin'izay efa miaina ny tenin'Andriamanitra sy manana an'Andriamanitra ray totoa. Miseho sahady ary miaina n'izay sahady. Ilay voninahitra ndresahako eto. Izay no antony ifampahirizantsika, ifampitantanantsika, hiazonantsika foana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ihany koa dia efa miazonantsika foana mba ahafahantsika maharitra sy mijoro tsara ao anatin'ny fangejan'ny fahoriana izao tontolo izao maharitra isika mijoro tsara satria ilay voninahitr'Andriamanitra dia efa miseho sahady ato anatintsika. Amen. Misaotra ny tomposika. Ny amin'izay teny izay ny amin'izay message avy amin'ny tenin'Andriamanitra Romanina 12 sy ny Jaona 4:20 zay. Vavaka isika noho ny amin'ny teny fisaorana sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ray totoa sy Jesosy Kristy zanany. Misaotra anao zay ray masina tsara indrindra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny message dia ho tenin'Andriamanitra amelombelona anay sy ahaizanay, ahafahanay manana fahamatorana sy fasahina miazona ny teninao ao anatin'ny fatokisana manoloana ny fahoriana misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Matoky anao izahay satria anao no efa naresy izao tontolo zao no velona sy mampijoro anay. Tanampon'izany Jesosy Kristy dia zao zavatra rehetra izao izay miandry ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra dia izahay izany ny herin'ny filazontsara tompo ray masina tsara indrindra. Zao zavatra rehetra izao izao fahoriana izao manaiky tokoa izay fa tsy afaka hoarinay amin'ny voninahitra izay efa aseho anao an'izay mangetahetan'izany sy efa miseho amin'izay efa manana an'izany. Misaotra ray masina tsara indrindra, miteny foana ianao, manafatra anay foana ianao, mampahery anay ianao manoloana ny anton-javatra rehetra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Alleluia. Teraina ny tompo. Mialohan'ny amara-pananantsika ny fotoana dia hivavaka isika. Vavaka izahay ianao ihany koa dia mivavany amin'ny toerana misy anao any. Misy andreo ralasy ranabavy mpiara-miombonantoka piray fientanana mpiara-mivavaka amintsika kristianina tahaka atsika ao amin'ny tompo Jesosy any amin'ireny tany miady rehetra ireny Liban, Koweït, Iran, Ukraine, Israël, même au Madagascar, tsy fantatro samy manana ny aditsika avy isika tsiraray avy. Dia izay no entitsika ambavaka ho an'ireo rahalahy sy ranabavy izay ao anatin'ireny ady ireny. Iroso amin'izay antombavaka izay isika. Alléluia.
iray masina tsara indrindra am'izao ora sy fotoana izao a dia mahatsiaro ambavaka andreo rahalasy ranabavy any am'ireny tany miady reny izay Jesosy a miaina fahoriana ny mpino tsiraray avy miaina fijaliana voageja izy ireo voadidina izy ireo misy pression Jesosy Kristy ara-politika ara-pinoana na amin'ny endri-javatra hafa Jesosy a izay amangeja nyreny rahalanay sy anabavina ireny tahaka anay ihany koa fa miendrika hafa ty amin'ny sinay aty miray sainy izay am'izao ora sy fotoana izao raha masina tsara indrindra miara-mientana mivavaka ho an'ireny raha lasa ranabavina tsiraray ireny miara-mientana izay tompo mifampahery ary ny anaranao tompo ny autorité anao a ny hery ny filazontsara ny fandresenao teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy noentinay mifampahery ao anatin'izao fifampitondram-bavaka izao limité Jesosy voafetra ny fisainanay sy ny fieritreretanay ny fanambaranay fa izahay kosa Jesosy Kristy dia miantso ny autorité anao miantso ny fahefanao amangy an'ireny tsiraray reny tompo ny anjelinao hiassiste azy reny tompo any amin'ny toerana misy azy avy any miassiste ny tsiraray ao anatin'ny ady ianao miassiste ny tsiraray ao anatin'ny fahoriana ianao miassiste ny tsiraray ao anatin'ny tsy fisiny ianao miassiste ny tsiraray amin'ny bata izay atrehany ianao Jesosy aho izany proclamenay Jesosy Kristy proclameko ny herin'ny filazontsara proclameko ny fandresenao teo amin'ny azo fijaliana proclameko ny herin'ny fanahy masina proclameko ny herin'ny fitsanganany tena maty tao amin'ny tenany Jesosy Kristy noentiny nandresy izao endrim-pahoriana rehetrarehetra izao ho tonga any amin'ireny tsiraray ireny ahafahany tsiraray mahery sy manana fasahina hoentiny joro sy miatrika ray masina tsara indrindra ny anton-javatra rehetra izay mangeja ny tsiraray mangeja anay eo amin'ny fiainanay andavanandro izany vavaka izany a dia ndranao mahery mbola tsy maina teo amin'ny azo fijaliana no tomboka se amezanay tsiraray a an'izany vavaka izany a iselainay an'izany tsy ahafahany demoni manana irika sy anjara-panimbana ao anatin'izany vavaka izany ho voninahitr'Andriamanitra raha tsy toy irery any a sy i Jesosy Kristy sanana alleluia toy izo ny vavaka mahafinaritra ny fiaraha-mivavaka aza misaraka mihitsy amin'ny fifampitondram-bavaka teraina ny tompo esambatra sy tetrika reolona ho andanitra sy mijalina hoenona izy ireo fakakin'Andriamanitra resambatra sy tetrika reolona ho andanitra sy mijalina hoenona izy ireo fakakin'Andriamanitra rehefa ho any andanitrany marobe tsy mijalina hoenona izy ireo fakakin'Andriamanitra isambatra sy tetrika reolona ho andanitra tsy mijalina hoenona izy ireo fakakin'Andriamanitra rehefa ho any andanitrany reolona marobe de otroniny ho anjely esambatra mandrakiza esambatra sy tetrika reolona ho andanitra tsy mijalina hoenona izy ireo fakakin'Andriamanitra
zay ny fotoana nafatsika ny fampahery isaotra n'Andriamanitra isika ny amin'izay fotoana izay alohan'ny vavaka famaranana dia misy ten'Andriamanitra itya zay ampaherezako atsika dia ny Romanina toko 9 andin'ny faha 5:30 ampaherezako atsika vetivety Romanina toko 9 andin'ny faha 5:30 vakitsika amin'ny anarany Kristy Jesosy. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Averiko indray. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va fahantrana, fanenjehana, mosary, fitanjahana, loza, sabatra. Tsy misy masaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Zay ten'Andriamanitra izay no ampaherezako anao sy anetanako anao ny amin'ny hoe aza misaraka amin'ny Jesosy Kristy tehirisy foana ny fifamatoranao amin'ny Jesosy Kristy ahafahan'izany teny zany ho marina aminao sy tsofakorano anao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy avec autorité. Tsy misy masaraka atsika raha mbola tsara fifatorana amin'Andriamanitra isika, tsara fifatorana amin'ny fanamasina isika ary ny raitsto no mitantana atsika. Fahoriana, fahantrana, fanenjehana, mosary, fitanjahana, loza, zay afaka napitsika an'izany de raina ny tompo tsy misy mahasaraka atsika, tsy misy mahasaraka ny fifatoratsika amin'Andriamanitra raitsto. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany amarana ny fotoana isika. Sotra Jesosy Kristy ny amin'ny fotoana izay vita teto indray tamin'ity andro an'ity nahafahanay niompo saina mampanahy, nahafahanay Jesosy Kristy namaky ny teninao, nahafahanay nandray hafatra, nahafahanay ny fampitondra mibavaka reo raha lasy ranabavy tany amin'ny toerana misy azy avy tany izay miatrika fahoriana, miatrika loza, miatrika fitanjahana, miatrika ozina, miatrika anton-javatra maro izay miataka anay isan'andro isan'ora ao anatin'ny antom-panomponay sy ny fiombonanay aminao. Ankehitriny kosa zay dia nahazo ny teny fikasana avy aminao. Tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao Jesosy Kristy. Ianao nefa namboly an'izany teny zany tato anatinay. Teraina ny anaranao. Teraina ianao ray masina tsara indrindra. Misaotra satria izao fotoana izao tompo dia mbola mamelombelona an'izany indray. Any aminay tsiraray avy. Eto amin'ity toerana ity ao amponay. Ary tehirizinay zany teny zany fa tsy misy mahasaraka anay. Zao antom-pahoriana misy izao, ny antom-panenjehana, ny antom-tsifisina, ny pression be da be isan-karazany Jesosy Kristy. Zany rehetra izany dia tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanay anao Jesosy Kristy. Satria ianao nefa namboly an'izany tato anatinay. Ianao nefa nampisy ny fatokisana araka ny teny soratra masina izay efa novakianay teto Jesosy Kristy. Matoky izay, ianao la efa naresy izao tontolo zao no ato anatinay. Alleluia. Sotra ny tompontsika ny amin'izay fotoana rehetrarehetra izay any amin'ny teny voambara, ny amin'ny fiankofana sy ny fiderana dia mirary soa atsika rehetra amin'ny herindray apetrakintsika amin'Andriamanitra sady ny fotoana ho voninahitran'Andriamanitra raisitsoa sy Jesosy Kristy zanany. Makasitraka anao naharitra ihany koa ny eno mivantana ho anareo ihany koa zay mijery après ny amin'ny mbola tsy fifanonjon'ny fotoana sy ny anton-javatra be da be isan-karazany tsy fanomezantsiny zany fa ny amaranako azy dia hoe voninahitra ho an'Andriamanitra raitsoa mampahery anao amin'ny fanomponao. Mirary soa atsika rehetra tianao Jesosy veloma tompoko.